Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fitrandrahana indray kosa raha sy ny tetikasa Ambatovy manodidina ny 710 hektara ny faritry ny arenakibon'ny tany izay anaovana Ambatovy fitrandrahana nickel sy cobalt. Raha ny tanjona Ambatovy moa dia ho voarina mifanaraka amin'ny faritra misy azy ny toeram-pitrandrahana afaka 530 taona ary averina eo koa ireo zavaboary izay nampiavaka azy. Eto Ambatovy Moramanga no misy ny toeram-pitrandrahana nickel sy cobalt. To amin'ny toeram-pitrandrahana Ambatovy tsika zany zao ankehitriny eto no maha-Ambatovy an'Ambatovy satria araka ny tazantsika ery amin'ny farafahalanitra ery any no angalana ny tanimena. Ny tanimena izay misy ny nickel sy ny cobalt. Rehefa avy alaina any ny tanimena iny dia entina atao amin'ity usine eto aorianako ity. Ny asan'ny usine dia manivana an'izany tanimena zany, manala ny vato kely, manala ny fakofako isan-karazany ary ny manafangaro azy rano satria ranopotaka no andefasana azy makany amin'ny usine fanadiovana ny Tomasina. Miaingeto zany ny ranopotaka alefa amin'ny pipeline 200 km ary tonga any amin'ny usine dia zay izy no azontsika amin'le nickel sy cobalt ahondrana any amin'ny tsena iraisam-pirenena madio 750 isan-jato. Raha ala manodidina ny 710 hektara no nesorina anaovana ny fitrandrahana dia ala mahatratra 704 hektara no arovana manodidina ny toeram-pitrandrahana miaraka amin'ny faritra ala roa miavaka izay no tazomina eo ambonin'ny toeram-pitrandrahana. Tsy ataony Ambatovy ambanin-javatra ny fanarenana azy ireny ary ny tanjona dia ho voarakitra ala tanteraka indray ity toerana ity afaka 530 taona. Na tokoa fa fanontaniana azonay matetika ny hoe manahoana no ny fanarenana an'izao toeram-pitrandrahana zao satria ala ny teto taloha. Araka ny fantatritsika vokatry ny fanadiadiana ara-tontolo iainana izay nitanterahana Ambatovy mialohan'ny fitrandrahana dia narovana avokoa ireo karazan-javaboary na biby io na zavamaniry io izay nampiavaka an'ity toerana ity no tehirizina izy ireo nafindra toerana. Ny tanjona zany rehefa afaka 530 taona dia ho voarakotra ala tanteraka indray ity toerana ity ary miverina eto daholo ireo karazana zavamaniry sy karazana biby rehetrarehetra izay nampiavaka an'ity toerana ity. Araka ny hita nandritry ny fitsidihana izay nataon'ny mpanao gazety teny an-toerana omaly dia ny mbola eo am-pitrandrahana dia efa arenina tsikelikely ny tany. Misy ny fanangonana ireo tany tsy ilaina na stérile izay ampiasaina any aoriana rehefa amerina amin'ny laony ny toerana avy nangalana ny akora ary dia tazana mifamezivezy eto toerana ny fiara-vaventy mpitoana izany. Efa misy ihany koa toy ny eto Ampangadia Trandraka ny pépinière na ny fanabeazana zanakazo hoentina amin'izay fanarenana ny tontolo iainana izay. Raha ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitra avy eto anivon'ny laboratoire géologique izay nahitana ny carotte dia tsy misy volamena na vatosoa ny tany angalana nickel sy cobalt eto Ambatovy. Karazana métal vitsivitsy no hita eto toy ny chrome, aluminium, zinc, manganèse fa tsy mahalony sarana nefa izy ireny matetika ka tsy trandrahana Ambatovy. Hita eto Ambatovy ihany koa ny bassin de clarification izay natao indrindra mba hanadiovana ny rano. Raha ny fantatra dia voara-maso tsy tapaka ny fanajana ny fampiaran'ny tetikasa Ambatovy ireo fenitra mifehy ny tontolo iainana ary ihany koa ny eo amin'ny lafiny sosialy.